Ny fivavahana sy ny finoana lehibe rehetra eto an-tany dia mampatsiahy antsika ampitiavana ny tena alalan'ny fahamarinana. Ny silamo dia miteny amintsika ny fo manetri-tena fa ny fifaninanana mafy amin'ny harena no nanalavitra anareo, mandra-pahatonga anareo any am-pasana. Ny bodisma amin'ny fahendrena feno atsara-panahy mampianatra fa ny fitiavam-bola sy ny firaketana lalina amin'ny harena dia bozina izay miteraka fijaliana ary manohy ny tsingeran'ny fiainana feno alahelo. Ny hindoisma kosa dia manome toerana ny harena ao amin'ny fiainana, saingy tsy maintsy atao ampahendrena sy rarina izany mba tsy hanimba ny lalana masina amin'ny fiainana. Ny finoana Shinto dia manasa antsika hiaina amin'ny fiadanana lalina amin'ny natiora sy ny fanahy manodidina, satria ny fitiavam-bola be loatra dia manimba ny fahadiovana sy ny fifandanjana soa izay ilaintsika rehetra. Ary ny finoana animista malagasy izay feno fitiavana ny razana dia milaza amintsika amin'ny fo ny harena tsy mizara dia loza. Ny harena izay tsy zaraina dia tsy mitondra soa fa manimba ny fifandraisana amin'ny razana sy ny fiarahamonina. Ny kristianina amin'ny fitiavana lehibe an' Jesosy dia mampitandrina antsika amin'ny fahamendrehana. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Na dia samihafa azy ireo lalana ara-panahy ireo dia miseho ao anatin'ny fahendrena iraisana iray feno atsara-panahy. Ny vola sy ny harena dia fitaovana fotsiny tsy tokony ho tompon'ny fiainantsika mihitsy. Ny tena harena marina dia ao amin'ny fahafahana, ny fanomezana ampitiavana ary ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra na ny fanahy. Ireo fivavahana rehetra ireo dia manasa antsika amin'ny fo malemy, hanampy ny mahantra, hanome ampanajana sy fitiavana ary tsy avelan-jakazaka ny fontsika ny fitiavam-bola na ny fiherena. Silamo manome ny zakat ho an'ny mahantra ho toy ny zoiny izy ireo. Bodisma manome ampitiavana mba hanamaivana ny firaketana. Hindoisma ny harena dia tokony hanompo ny lalàna moraly. Kristianisma izay ataonareo tamin'ny kely indrindra amin'ireo rahalahyko dia naritaonareo tamiko. Ny finoana malagasy manaja ny razana amin'ny fanomezana sy ny fizarana. Shinto mitahiry ny fifandanjana sy ny fiadanana fa tsy manangona ho an'ny tena manokana. Ireo feo avy amin'ny faritra samihafa amin'izao tontolo izao tsy mifanohitra fa mifanampy amin'ny fitiavana sy ny fahendrena. Mampatsiahy antsika izy ireo fa na dia samihafa aza ny fomba sy ny finoana, ny olombelona dia tokony hanamafy ny fo iray ihany. Fo feno fitiavana, afaka amin'ny firaketana ary marina. Ao anatin'ity fifanampiana mahafinaritra ity no misy lesona lehibe ho antsika ankehitriny. Ny harena ara-nofo dia mandalo toy ny rivotra, fa ny harena ao am-po, ny fitiavana, ny fangorahana ary ny fahendrena no maharitra mandrakizay. Ingany isika hanonona ity fahendrena iraisana feno fitiavana ity, hiaina amin'ny fiadanana sy ny fifandanjana na inona lalana ara-panahy no vidiny. Satria raha zohina dia ny fivavahana lehibe rehetra dia miteny amintsika amin'ny fo iray hoe izay misy ny harenao, ao koa no misy ny fonao. Yeah!